Ao anatin'ny fotoana izay mbola iarahantsika miombavaka isika zao, koa sitraka indrindra ny manasa anao ao anatin'izany fiombonam-bavaka izany, manana antom-bavaka manokana isika amin'ity fotoanan'io ity, koa manasa anao ary vavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, mbola isaoranay anao hatrany ny tombo-potoana, tombo-pahavelomana izay ahafahanay manana tombontsoa mitondram-bavaka ireo namanay. Amin'ity fotoana ity Tompo, dia sitrakay hatrany ihany koa ny atsapa fahazoanantoka famelan-keloka, anananay fiadanam-po raha miombom-bavaka ho an'ireo jamba mona marenina izahay amin'ity fotoana ity. Tompo malalo, ianao rery ihany no mahafantatra ny momba ny tsirairay avy, fa ireo vondron'olona ireo dia entina iambavaka manokana, satria miaina ao anatin'ny sehatra voafetra izy ireo, tsy manana tombontsoa ananany rehetra, kanefa isaoranay ianao Tompo ny fafahana mikarakara azy ireo manokana, koa mitrotro am-bavaka izahay ankehitriny, tsy ho azy ireo ihany fa ho an'ireo mpikarakara azy ireo manokana ihany koa. Isaorana anao ny fafahana nanana ireny toerana ireny, koa ny tompona raikitra amin'izy ireny Tompo dia tohany hery, tohany fahendrena, fitiavana ary fahaiza-manao hatrany. Toy izany ihany koa ny tondranam-bavaka ny ankohonan'ireo vondron'olona ireo izay tsy maintsy manana fahaizana manokana mba ahafahan'izy ireo mivelatra ao anatin'ny fiarahamonina misy azy. Koa mbola ianao hatrany Tompo no ametrahanay ireo tetikasa rehetra mahasoa ireo vondron'olona ireo. Eny mety tsy manana ny tombontsoa rehetra izy, kanefa mino sy mahatoky izahay fa azonao atao ny manome azy ireo ny tombontsoa manokana, koa izany indrindra no iombonanay ao anatin'izao atom-bavaka ho azy ireo izao. Bavaka ihany koa izay ho an'ny namanay Anjafitiavana, izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, nefa mino sy mahatoky izay Tompo fa ianao no ilay dokotera afaka manasitrana. Raha misy ihany koa nefa fitsaboana manokana tokony ataony, dia anoro hevitra ianao, ary indrindra hiditra an-tsehatra. Mety mandalo olana ihany koa izy, izay tiana entina eo anatrehanao, ka ianao misy Tompo no handray an-tanana izany mpanomponao izany, ivany olana, menao azy ny tanjatsaina afaka mamikitra hatrany amin'ny fahasoavanao. Koa sitrakay ny ametraka eo am-pelantananao ireny atom-bavaka ireny, fa tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen.